Miaraba tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka antsika manaraka hatramin'ny fandarana ary manasa ny rehetra anjo ity fandarana manokana eto amin'ny matevety indray amin'izao arivariva izao ny tena marina amin'ny tendra mitoraka ity resaka izay azo lazana hoe fa mihamalaza izy ity tatoato betsaka ny fikambanana na ara-pivavahana na fikambanana tsotra izay mivoy ny tantaran'i Madagasikara sy ny fifandraisana izany tantaran'i Madagasikara ny mponina malagasy izany amin'ny firenen'i Israely sy ny firenena Jiosy. Anisan'ny iray izay mitondra izany raha atao hoe samba ny mitondra an'izany fanazavana izany ihany koa ny mpitondra fivavahana fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Sœur Fabiola. Be dia be ny zavatra efa nahafantarana azy, mety tsy teverina lavitra amin'izay tsika fa ny tena votoatin'ny resaka eto androany dia mikasika izay fifandraisana izay. Sœur Fabiola, miaraba anao. Miaraba anao ihany koa dia miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fandaran'izao anatin'ny tokantranony ihany. Ya. Ny fanontaniana manitikitika voalohany nahafantarana anao hatramin'izay dia ilay hoe maty dia niverina dia nahazo hafatra ao amin'ny Madagasikara ho an'ny resaka fivavahana. Tamin'ny tendray mitoraka ity ianao hiresaka mikasika ny hoe fifandraisan'ny Madagasikara ny malagasy amin'ny firenena Jiosy sy ny firenena Israely. Mbola tafiditra tao anatin'ilay hoe karazana hafatra sy faminaniana ireny ve ty zavatra resahany ity? Maninona no mivoy an'izay zavatra izay tsika amin'izao fotoana izao satria be dia be no miresaka an'io. Ie, mivoy an'izay mihitsy satria raha za manokana zany taoriana nahafatesako dia be dia be ny hafatra Andriamanitra izay nampitondra an'i Jesosy Kristy sy tompo anahy fa hafatra amin'ny fahamarinana zany ilay izy. Dia nefa nisy fotoana tena hoe niteny tamin'i Jesosy mihitsy hoe tena tsy vitako intsony hanambaran'izay fahamarinana izany. Dia tamin'ny 27 Jona teo zany no niteny tamiko Jesosy hoe fa ianao tsy manao asan'Andriamanitra, maninona sy ambara ny fahamarinana izay efa nampahitana anao, nampahafantarina anao tamin'ny fahafatesanao teo. Dia noho izany dia miezay ianao fa raha izany dia tezitra aminao ny Andriamanitra ray. Dia izay zany natonga ana manokana hanambara ny fahamarinana rehetra izay efa zavatra misy ary marina ny amin'ny tantaran'i Madagasikara sy ny Israely zany. Ya inona izay hanamarinana ny hoe fisiny fifandraisan'ny tantaran'i Madagasikara sy Israely izay? Be dia be ny olona efa miresaka an'izy io hatrany hatrany, ianao zany zao vao hoe nahazo an'ilay be dia ianao zany dia miteny zao hoe hitantara. Inona ny tena fifandraisan'ny tantara ho an'ny Madagasikara sy ny firenena Israely na firenena Jiosy? Ny fandraisan'ny Madagasikara zany nisy Jiosy dia tsy Madagasikara ity zany taloha, zany hoe sahan'i Jehova no iantsoana azy. Eto Madagasikara daholo no misy ny hazo sarobidy sy ny karazam-biby sy ny arenan-kibon'ny tany rehetra izay lafo vidy sady tsara izay tsy misy any amin'ny toerana rehetra. Nosy nofidian'Andriamanitra zany Madagasikara ary tena nofidian'i Jehova manokana mihitsy prahavavy amin'ny Israely. Zany hoe Israely dia tanàna masina fa i Madagasikara kosa dia fandehanan'i Jehova Andriamanitra, zany hoe fisangasanganan'i Jehova Andriamanitra isaky ny hariva ity Madagasikara ity zany taloha. Ary sy vitan'izay ihany fa teto ihany koa zany i Abrahama no nipetraka taloha, petraka tany amin'ny faritra Tamatavy tany Sainte Marie zany tena nosy ny Abrahama. Zany mahatonga ny Sainte Marie hoe nosy Bora, hoe avy amin'ny hoe nosy ny Abrahama zany. Toerana masina zany i Madagasikara ary voafidin'Andriamanitra. Be dia be no miresaka ohatran'izay zavatra ambaranao izay fa ny fanontaniana manetikitika eto ary manetikitika mijery hoe inona ny pirofo ahafahana manamarina an'izay? Satria raha mihaino anao mitantara zao dia ohatran'ny hoe mahatsiaro hoe mihaino angano, misy tantara mahaliana be. Fa isika mila pirofo raha marinana hoe teto tokoa tany Sainte Marie tokoa nipetraka Abrahama hoy ianao. Inona ny pirofo manamarina fa tany izy no nipetraka? Inona ny pirofo manamarina eto Madagasikara fa teto Jehova Andriamanitra no mitsangatsangana isakariva? Pirofo be dia be ary zany omeko. Fony Abrahama mbola teto dia nipetraka tany Sainte Marie, dia tao Sainte Marie zany nandroany Abrahama ny Agara nandeha tany Comore. Tao zany nandroana ny Agara zany tamin'ny fotoana izay nandroana anazy. Dia taorinan'izay nefany nandalo teto ihany koa zany Isaka sy Jakoba. Ary taorinan'ny nivoahan'ny zanak'Israely tany Egypta dia nisy taranaky Isakara izay nitety toerana maro alohany nahatongavany teto Madagasikara. Dia nipetraka teto zany izy io. Ka tamin'ny firenena rehetra izay nalehany tany zany dia nataon'olona Amad Isakara ny anarany. Fa sy izay zany ny tena anarany nomeny rainy azy. Dia rehefa nipetraka teto izy zany dia mbola izy rery no olona teto Madagasikara. Dia teto izy zany no niaraka tamin'ireo karazam-biby besaka
de sy nanambady aloha izy talohan'izay fa tatsy aoriana amin'izay satria ny ranomasina taloha zany mbola azo andehanana amina zahatra de nisy vehivavy iray zany nandeha zahatra hitany tany amin'ny faritry Majunga tany amin'ny ranomasina de nalainy zany io zazavavy io de lasa vadiny de rehefa niteraka zany io de niteraka any Irama voasotra anaty baiboly moa hoe Irama ikaky zany no anarany de niteraka any Irama zany izy io de nipetraka teto satria 37 taona zany lehilahy zany vao maty petraka teto Madagasikara izy de talohana nambadiny zany karazam-biby daholo namany teto de izy io zany tatsy aoriana lasa Tarzan zany satria biby daholo zany namany tamin'izany fotoana zany fa teto zany tena hoe nisy an'izao karazam-biby rehetrarehetra zao izay tsy misy naneran'izao tontolo zao de nisy teto Madagasikara de lasa Tarzan zany lehilahy io de tatsy aoriana amin'izay zany Tarzan teneninao hoe tena Tarzan anatin'ny oronan-tsary mihitsy sa nanao fiainana ohatran'ireny zany nanana fiainana ohatran'ireny misy izy satria ny biby daholo namany fa izy rery ihany zany mipetraka teto aloha de biby daholo namany fa tatsy aoriana izy vao nanambady zany hoe vehivavy namoy fo avy tamin'ny firenen-kafa tany zany izy io de nandeha zahatra teny anaty ranomasina de tany amin'ny ranomasina ny Majunga zany nahitany azy de navotany de avy teo de lasa tsy azy le vehivavy de lasa vadiny zany de niteraka ny Irama zany zareo de nipetraka teto Madagasikara de rehefa nipetraka teto Madagasikara zany de niteraka izy de efa tatsy aoriana zany vao nandalo teto zany Davida Mpanjaka rehefa nenjeny Saoly izy de nitondra ny sabatry Saoly izy zany nitsoaka teto Madagasikara de rehefa nitsoaka teto Madagasikara zany Davida de niteny zany io lehilahy Tarzan io satria izy mpaminany hoe omeny Jehovah-Andriamanitra anao ny tany Israely ho mpanjaka ianao de ndao sika nangana altara de hiara hivavaka amin'ny Jehovah-Andriamanitra sady isofa ny fanahiko rano anao fa omeny Jehovah-Andriamanitra anao ny tany izay rehetra eo aminy any Israely ianao no mpanjaka de nivoady taminy zany Davida manao hoe raha tonga mpanjaka tokoa de omeko anao ny samboadiko de Davida nefa n'zany tsisy ninninina fa ohatrany hoe départ zéro misy teo amin'ny fiainany de io lehilahy io zany nanohana ny Davida tamin'ny sakafo sy tamin'ny voankazo izay nahafahany io lehilahy io nivelona nahafahany Davida nivelona niaraka tamin'ny miaramilany de rehefa tonga mpanjaka tokoa zany Davida de nateriny Davida teto Madagasikara zany ny samboadiny kintana amin'ny ranosanahena volamena de eto Madagasikara zany io samboadiny Davida io de tatsy aoriana indray zany Davida rehefa nanao ny tempoly izy satria nieritreritra izy zany hoe izy anangana ny tempoly ny Jerosalema io de teto daholo zany nakano vatso hazo sarobidy volamena vy volafotsy tamin'io lehilahy io zany satria izy sy io zanak'io lehilahy io zany Irama de efa nifanao vady fa ifanao fatidra fa sy fankafoy zany mandrakizay de rehefa tonga mpanjaka moa Davida zany de nisy fotoana izy zany no nalainy Absalom mankeriny zany ny fanjakany Davida de nitsoaka zany Davida kanefa zany amin'ny andro antoandro be nanazy zao zany nijangajangany Absalom zany vadiny Davida hatramin'ny vady sy dranony Davida zany de niteny zany Davida tamin'ny miaramilany hoe alaivo ny fiaran'ny fanekena entsika hitsoaka any amin'ny Amady Isakara fa sao de vetavetainy Absalom ka hiala amin'ny zanak'Israely fon'Andriamanitra de tatsy aoriana amin'izay zany nentina nitsoaka teto Madagasikara zany io fiaran'ny fanekena io ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io de misy ny fanaovan-jiro misy ny lovia misy mana ao ny teny aronan'ny simoka de nentina tetsy daholo zany ny fitaovana rehetra tao anatiny io fiaran'ny fanekena io izay rehetra mety hoe masina zany de natao tao anaty fiaran'ny fanekena miaraka amin'ny didy folo de nentina tetsy zany de rehefa nilamina amin'izay zany ny tany de nody amin'izay zany Davida satria efa maty Absalom novonoiny Joab de nody amin'izay zany Davida de rehefa nody izy de tsy mbola salo naka ny fiaran'ny fanekena satria ny fiaran'ny fanekena nentina nitsoaka teto Madagasikara de sa mbola naka an'izany izy fa rehefa antitra amin'izay zany Davida de niteny tamin'ny Solomona hoe Solomona zanako manana namana ivelan'ny Tinosy ty izay namana tena mahatoky ary tena mpiray tapo amiko ka indray andro any ianao rehefa hanao ny tempoly ny Jerosalema ka misy sisy ampy ny hazo na volamena de
mandehana any aminy ianao ary manorata taratasy ary ny tiako azy dia ny tenanao mihitsy mandeha any miresaka aminy fa misy afatra apetrako anao any. Ny faniriany Davida zany dia hoe tonga ty Solomona dia aka an'io fiarany fanekena io satria izy efa niteny tamin'ny Rama manao hoe rehefa tonga ty Solomona dia Solomona izy rery ihany no itenenanao hoe aty Madagasikara ny fiarany fanekena. Fa aza miteny amin'ny miaramila na zanak'Israely na dia iray azy sao dia anakorontana firenena fa izy rery ihany. Kanefa moa hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mbola nandalo taty Solomona dia tavela eto zany ny fiarany fanekena io. Fantahina manitsikitsika avy hatrany hoe mbola eto fiarany fanekena ozy ianao sy ny ao anatin'ny rehetra na terina taty Madagasikara ny samboadan'i Davida. Misy koa ny olona efa niteny an'izany fa magaga maninona ny tsy miteny mazava ianareo hoe aiza eto Madagasikara ary toerana io. Azo amarinina ve le izy? Azo amarinina mihitsy fa tamin'ny hoe nahafatesako iny zany Jesosy Kristy tompo misy zany nitondra anahy ary mbola nijerevanay io tamin'ny 27 Jona tamin'ny 7 ny volana Jona teo. Mbola nijerevanay dia mbola ao zany io fiarany fanekena. Aiza ho aiza io zany? Any ambanivohitry ny Tamatave zany no misy azy. Dia mbola ao dia fanompoahana moa izy io dia mbola ao daholo zany ny zavatra rehetrarehetra zany. Ka amin'izao zany dia diso zany natonga ny hoe Andriamanitra zany nandoro ny tany Jerosalema sy nandoro ny tempoly Solomona satria zany tamin'ny andron'ny Solomona tsy fiarany fanekena tena izy tsony tao fanamboarina na ny fanaovan-jiro na ny tavon-drano fanasan-tanana dia na ny latabatry ny mofoseo dia fa tsy izy tsony zany fa fanamboariny Solomona taty aoriana fa ny tena izy zany ny tamin'ny andron'ny Mosesy no eto Madagasikara ary mbola eto hatramin'izao. Ahoana ny fomba nahitanao an'izay hoe any ambanivohitra Tamatave izy tamin'ilay 27 Juin tenenao tao? Rehefa be dia be zany ny fahamarinana izay nampahafantarin'Andriamanitra anahy taoriana nahafatesako tao anatin'ny fahafatesana dia tokony tory an'izany fahamarinana izay zany fa noho n'ilay hoe teny entina zany ny afatra entina zany mafy be zany hoe marina loatra dia sahako zany miteny fa mila nangataka ery tamin'Andriamanitra za koa moa nandalo sy fahasalamana taorinan'iny fa tamin'ny 27 zany Jesosy vao niteny hoe averina aminao daholo ny zavatra rehetra mba hasarovanao azy dia lazao fa raha tsy miverina ny fahamarinana mihitsy ny fivavahana kristianina dia sy afaka hanana fiadanana Madagasikara. Dia nijerevanay tany zany izy io dia mbola ao ka ankehitriny zany dia miteny zany Andriamanitra hoe tokony verina ny fivavahany Mosesy zany anatin'ny fiangonana tokony hisy ny fanaovan-jiro satria izay mpanompon'Andriamanitra reto manko mandray zavatra rehetra io zany ara-panahy daholo dia raisina ara-panahy daholo ny zavatra rehetra nefa zany sy izay misy sitrapon'Andriamanitra fa tokony zany anao ny fivavahana tahaka ny tamin'ny andron'ny Mosesy ka ny fanatitra dorana sy ny fanatitra lasadra ihany tsy misy fa ny fivavahana rehetra nitondran'ny olona tamin'ny fahamarinana zany dia tokony atao. Dia mbola eto zany fiarany fanekena io ka izy io zany raha andehanana any dia angatahana amin'Andriamanitra zany dia hitondra fiadanana fanafahana ho an'ny Madagasikara. Io mantsy magaga hoe nahoana no ianao rery zao no afaka nahita an'ilay izy, nahoana ny olona hafa tsy afaka mahita an'izany ve? Za rery aloha no mahita azy zany nampahitan'i Jesosy azy tsy fantatro hoe eo tsy niteny taminao izy eto amin'ny Malagasy raha mila pirofo hijery an'izany? Ka izy manko mila fahamasinana satria zaho niteny tamin'i Jesosy hoe raha zaho hijoro vavolombela mahakasika an'io dia raha ohatra ka misy olona hiteny andao jerevana nefa avy eo angalarona satria 64 kilo zany 480 kilao ny volamena nanaovana ny fanaovan-jiro dia ny vilia volamena misy ny mana tamin'ny andron'ny Mosesy zany 540 kilao dia be dia be zany ny volamena ao anatin'ilay izy ka sao zany dia misy miteny andao entoany zay hijery avy eo angalarin zareo ilay zavatra dia lasa mitondra ozona ho an'ny firenena. Fa ny zavatra ohatr' izany anga moa hoe le hoe miteny hoe sao dia angalarin'ny olona satria ilay izy resaka ara-pivavahana resaka ara-panahy mora ve ny mangala zavatra ohatr' izany tao anao? Ka ny olona manko sy voatery ho kristianina daholo fa misy koa devoly dia indraindray mety hoe tiandry zareo jerevana ilay izy avy eo nefa ny misy mangalatra satria arena be no ao aminy
ka io zany tena hoe raha ohatra zany ka hoe misy zany olona marary de hoe afaka mandehana izy mivavaka ohatr'izay satria zavatra masina le izy. Ary manao mikasika an'ileo samboadan'i Davida aiza hoaiza eto Madagasikara io zany raha ny fitantaranao mantsy de eto le izy. Eto le izy ary miaraka ao anatin'ny fiaram-fanekena satria rehefa napetraka tamin'ny Amady Isakara io satria avy tamin'ny Amady Isakara manko nahatonga antsy hoe Madagasikara de rehefa sy hitason zany Davida de napetraka n'io Amady Isakara io anatin'ny fiaran'ny fanekena zany io samboadin'i Davida io kintanan'i Davida. Ny zavatra tian'Andriamanitra takina zany de zao lasa diso zany ny fivavahana ny Israela satria nan'Andriamanitra fahatezerana sy ho tanteraka ny Israela mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra rehetra sy ny teny fikasana raha sy tafaverina any ny fiaran'ny fanekena. Kanefa eto Madagasikara tokony verina amin'ny fivavahana marina zany ny kristianina sy raray avy de miainga veto indray zany fifohazam-panahy monjena ny zao tontolo zao. Inona zay miverina fivavahana marina zay? Ohatra fotsiny Diso zao zany ny fivavahana misy am'izao hoe. tsy diso ny fivavahana misy am'izao fa tsy ampy. Ohatra fotsiny zao zay zao mitandrina ny didin'Andriamanitra de vitan'izany hoe didy folo zany fotsiny tandremana de hoe ao anatin'ny folo zany hoe fa mitandrina ny didy folo kanefa zany araka ny tenin'i Jesosy Kristy tamiko. Raha ny tena marina zany de zao hoe nanana fahatezerina tamin'ny vahoaka malagasy zany Jehovahandriamanitra tamin'ny 27 juin teo de rehefa nanana fahatezerina de saika hamorona fandringanana de ny teny zany Jesosy tamiko nanometsiny hoe nareo kosa sœur Fabiola efa mba nambarany fahamarinana ny amin'ny fivavahana tokony atao fa nareo misy ny tsy nitoroka andao misy aloha ianao anao fanekena amin'ny Jehovahandriamanitra fa manomboka zao ianao de hitory filazantsara anambarany fahamarinana amin'ny olona fa angamba raha ambaranao ny fahamarinana besaka ihany ny olona hivavaka andeha amin'ny fahamarinana de vovonzy ihany Madagasikara fa raha tsisy olona marina misy zany eto Madagasikara sisy olom-bovonzy tena hoe mandeha fahamarinana tandrina n'io baiboly io tsy ho vovonzy misy any Israela satria miankina veto zany ny amonjen'Andriamanitra n'izao tontolo zao sy ny amerenina ny zanak'Israely amin'ny fahamarinana amin'ny fivavahana tena takin'Andriamanitra aminy. Misy fiteny zay sœur Fabiola hoe hiverina amin'ny tany ny Jiosy raha zay tantara rehetra eny zay mety tsy miverina ny Israely zany ny Jiosy fa miverina amin'ny toerana misy ny tany fanekena eto ve le toerana voatondra hiverenan'ny Jiosy zany? Zany hoe tsy Madagasikara tsy manko ny toerana voafidin'Andriamanitra ary fantatra n'izao tontolo zao zany satria eto zany misy arenan-kibon'ny tany na pétrole. Raha mitrandraka pétrole zany araka ny tenin'i Jesosy Madagasikara ritra daholo ny any ivelany. Tsy Madagasikara ty zany mamelona ny firenena rehetra nefa mahagaga fa Madagasikara mahantra. Safe zany misy oziny eto Madagasikara vokatry ny fanomposampy be loatra de tanteraka misy tenin'Andriamanitra hoe ny vahiny ao aminao izy hanankarena fa ianao kosa hantra. Fa inona zany fa rehefa tena mivavaka marina ka voizina ny fiaran'ny fanekena io verenina amin'le fivavahana marina de ho aveto ny Jiosy ary sy Jiosy rery ihany satria rehefa mandeha fahamarinana zany araka ny teny Jesosy tamiko hoe rehefa tena voizina zany sœur Fabiola ka amin'ny fotoana zay anaovanareo an'izay de mangiko anareo de ho hitanao fa ny firenena rehetra de ho avy enkoka Madagasikara satria ho avy eto daholo zany ny firenena rehetra satria hivoaka daholo zany ny arenan-kibon'ny tany hiadana ny malagasy satria misy an'ilay fivavahana marina. Tonga eto manko ny zareo am'izao fa ny malagasy mahantra fa ny vahiny manana de nefa n'izany raha ohatra ka hoe alaina ny fiaran'ny fanekena zany ka tena hoe anaovana fivavahana tahaka Mosesy hiadany Madagasikara satria noho tsy fahalalany Madagasikara ny fiaran'ny fanekena hoe eto anonaovan'olona fahatany zany satria zavatra mahagaga ny fivavahana aminay mpitondra fivavahana de zao be de be ny tenin'Andriamanitra manambara fa misy fety fito zay nataon'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny Exodus ao amin'ny Leviticus 7:20 kanefa ny mahagaga fa ny Pasika sy ny Pentecote ihany no ataon'ny olona fa ny andro ny fanavotana fety ny fisofana trompetra fety ny rasan-kazo fety ny tabernakely zay ataon'ny olona zay zany de efa matezitra ny Jehovahandriamanitra hoe mivavabavapona ny malagasy besaka ny malagasy mivavaka fa sy de mandeha fahamarinana tsy mahalala satria raha ny tany an-danitra de ny teny mihitsy io any avy tamin'ny Paoly nanakorontana fivavahana de nantsoiny Paoly hoe inona zany Paoly manakorontana fivavahana zany
dia nilazaiko taminy hoe ianao a mandefa epistile be deaibe dia ny epistilenao zao ny arahan'ny kristianina rehetra fa lasa tsy mitoky amin'ny testamenta taloha sony a ny olona dia zao ny teneniny ny olana aminareo manko dia zao tsy fahalalanareo soratra masina fa ny testamenta taloha zany ny tena baiboly a sy ny filazantsara efatra Matthieu, Marc, Luc, John io zany ny tena baiboly tena hoe tenin'Andriamanitra dia izay nolazainy vavan'i Jehovahandriamanitra sy izay nolazainy Jesosy Kristy tenany misy zany fa ankoatran'izay zany dia epistily izay nosoratana na taratasy nosoratana ho fampaherezana ho an'ny fiangonana ary sy vitan'izay ihany fa hoy Paoly tamiko hoe tsy nareo any nandefasako ny epistily fa misy taratasy tonga tsy amiko fanontaniana hoe inona ny tokony atao amin'izao fa mandalo fanenjehan'izay dia zaho izy izy a mamaly anazy amin'ny alalan'ny taratasy dia efa taratasy valim-panontaniana ny tonga any aminareo fa fanontaniana mipetraka sy tonga any aminareo dia rariny raha misavorovoro ny fivavahana fa ny tena fivavahana ozy izy a dia ny testamenta taloha sy ny filazantsara efatra zay ihany zany ny tena baiboly a fa ankoatran'izay zany a dia fampaherezana sy epistily nentina nisoratana ho fampaherezana ho an'ny kristiana zay mandalo ady ty verina amin'ilay tantara tarihan'ny voalohany a Sœur Fabiola satria mety mbola be deaibe ny olona liana ihany manana fanontaniana amin'izy iny hoe ny fitantaranao azy ny amin'ny Madagasikara ny fifandraisan'ireo tantara tamin'ny andron'ny mpanjakany Davida sy ny sisa ny vanim-potoana zay zany ny dikany a efa taloha lavitra ny vanim-potoana ny idiran'ny fivavahana kristianina teto Madagasikara zany no efa nisy endrim-pivavahana zay mifanaraka amin'ny voalazan'ny baiboly teto amintsika izay mihitsy zany hoe tsy any anatin'ny aizina na sanatreresaka ny amin'ny hafobe ny razambe amin'ny malagasy ka avy tamin'io Davida io any nanangana Davida zany nanangana altara ary mbola ao zany a ny tenomohatra izay nananganany Davida ny altara izay nanaovany vady tamin'ny razambensika ny razambensika zany a dia Israeliana taranaka avy amin'ny Isakara zany hoe zafiny Abrahama io zany tena razamben'ny malagasy a dia io zany nanao fanekena tamin'ny Davida sy nametrahany Davida ny fiarany fanekena ary mbola io lehilahy io ihany koa no nanome fanaka rehetrarehetra sy volamena avy tany fianarany soa izay nanamboarana ny tempolon'i Jerosalema zany tempolon'i Solomona zany hoe nanaovana ny tempolon'i Solomona zany a dia fanaka volamena vatsoa hazo avy teto Madagasikara taiza izay atao fianaratsoa indray hoe volamena io aloha zany mbola sy tany fianarany soa fa efa misy marika misy zany soratra nataon'ny Jiosy any fa mbola sy tonga tany fa Jesosy fotsiny zany nanazava tamiko fa zany mbola sy tany dia iverina kely a ianao ve miresaka politika zay fantatro dia zao mantsany ny fomba nidiran'ny fanjanahantany teto amintsika zay mifandray betsaka amin'ny resaka politika dia tamin'ny alalan'ireny vavahady anankiray nisokatra tamin'ireny a ny fidiran'ny missionnaire mitondra fivavahana kristianina amin'izao fotoan'izao araka ny teninao tao be dia be ny vahiny liana amin'ny Madagasikara ny fanontaniana mampiahy mantsy hoe niditra ny kristianina dia nitondra nataon'ny teto rehetrarehetra ny fanjanahana sy ny sisa izay tafaradalana tao anatin'ireny resaka ireny zao fotoan'izao voizina indray ny resaka jiosy a mipetraka ihany ny ahiatsy havanana hiditra indray koa zany ny jiosy a hitondra ny hoe mila miverina ny fivavahany razany ny malagasy a fa ny eo ambadika izay ny jiosy koa nge mahita hoe misy tombontsoa be dia be eto na resaka petrôle na resaka inona sao dia hiditra amina lafa fanjanahana vaovao fa mpanjanaka hafa indray tsika ao anatin'izay satria tsy ianao rery no mivoy an'izany a fa be dia be no miteny hoe mila miverina tsika jiosy tsika izay indray zany no malaza zao ka ino manko ny miankina amin'ny fanjakana ihany raha ohatra zao ka tonga ny jiosy fivavahana zany ny antondiny aty fa zareo sy tonga dia manana fahefana hitrandraka ny arenantsika raha sy efa mifampiraraha ny fanjakana dia anjaran'ny fanjakana indray zany mandidy hoe tokony homena ve ny arenan'ny kibontany malagasy sy tokony homena fa raha fivavahana kosa moa ny ahatongavan-jareo sisy lalàna masakana an'izany dia ona Sœur Fabiola nahazo an'ilay hafatra ianao a inona zany ny atao hoe zavatra ho ataonao zao ho fampafantarana an'izany rehetrarehetra zany ianao teny teny hoe misy ny efa hitanao ohatrany hoe fiaran'ny fanekena fa misy ny tsy hitanao ohatrany hoe toerana sasany voandresantsika to hoe fianaratsoa ny toerana anisan'ireny hoe nangalana ny volamena ireny ahoana ny dingana ataonao satria raha hitory an'izany ianao mpafantatra an'izany a dia treretiny olona hoe mitantarangano ianao
ianao raha toy hoe tany fahafatesana no niverina zavatra tantarainao zany eritreretin'olo hoe mitsingevaeva raha tsy misy zay profo mazava mba apetraka farafahakelin'izay inona ny eritreretinao atao zany zao dinga ny erisoana ahafahana mampafantatra amin'ny malagasy rehetrarehetra n'izay zavatra nampitaina aminao zay. Ny jingana ataoko aloha zany dia mitory ny fahamarinana satria sy hoe koa ny fivavahana kristianina diso fa tsy ampy ka raha tiana zany ny andraisana ny fanjakan'ny lanitra dia sy maintsy miverina amin'ny tena fivavahana marina ary ny ampahafantariko eto fa ny baiboly anie sy baiboly malagasy baiboly ampiasain'ny malagasy tsy an'ny malagasy ny baiboly fa ny zanak'Israely sy an'ny malagasy satria sisy tantara ampirazanana ny malagasy voasoratra ao sisy tantara hoe ny voasoratra ao hoe avy ny filoham-pirenena ny anina dia lasa zao dia andrenam-polomerina sisy an'izany ao fa ny zanak'Israely voasoratra ao noho izany ny zanak'Israely ny baiboly ka ny kristianina rehetra zay mampiasa ny baiboly ny zanak'Israely dia tokony verina ny fivavahany Israely zay aloha zany dia profo iray izay tsara hotoriana satria matetika manko ny kristianina mivavaka mampiasa baiboly fa tsy hainy avy ny mampiasa baiboly fa ny tenin'Andriamanitra zay torinany am-piangonana ihany no arahany fa tiako zany manambara eto fa sy an'ny malagasy io baiboly io fa saingy ampiasain'ny malagasy fotsiny sy tantaram-pirazanana ny malagasy na hoe tantaran'ny malagasy hoe voasoratra ao daholo ny filoham-pirenena rehetra malagasy na hoe ao ny razam-bensika sy ny isan-karazany fa any Israely ny baiboly ka zay rehetra mampiasa ny baiboly dia tokony tonga saina anaraka ny fivavahana marina dia ny fivavahany Israely. Ahoana ny ahafantaran'olona izay fivavahana marina zay satria tsika nge fataona maro be io zany ny fivavahana nisy teto ahoana ny ahafahan'ny olona mahafantatra hoe ty zany no tokony izy satria samy tsisy manaiky tsoina nge ny ataoko mpivavahana rehetrarehetra eto amintsika ary miteraka ianao hoe tsy manao hoe teraka hady goavana be zany eo amin'ny samy mpanaraka an'Andriamanitra hoe isy akolafo hoe any anay ny marina ny anay ny diso ka zay manko no itenenako zany hoe ny kristianina zany sy tokony orina amin'ny fiangonana misy azy sy tokony orina amin'ny anarana pasteur fa tokony iorina amin'ny Jesosy Kristy tompo sy tokony hoe mireare amin'ny anaram-piangonana za zao dia mitory misy amin'ny mpino hoe aza miorina amin'ny anaram-piangonana aza miorina amin'ny pasteur aza miorina misy ny amin'ny zavatra rehetra mety hitanao atao am-piangonana fa ako ianao tena anana etaeta ny fahamarinana manana baiboly ianao vakio any an-tokantrano raha misy fahamarinana fantatra ao dia ento tsy hoe zao indray ny fahamarinana fantatra dia iarahantsika mankato fa ny kristiana sasany zany zay toriana any am-piangonana ihany toriana am-piangonana dia iny ihany zany no ataony fa tsy mba mamaky baiboly izy fa zara raha ohatra ko hoe isaky ny lahady ihany izy na isaky ny sabosy ihany mamaky ny baiboly fa tsy manana fotoana makinana zany ao an-tokantrano maro ihany koa ny kristiana mafana fo amin'ny fanompoana sy ny fitorina filazantsara fa ny tena fahamarinana zany tsy fantany. Ahoana ny ahafantarana an'izay satria ozy ianao hoe tokony samy mamaky amin'ny baiboly dia samy mitondra amin'ny fahamarinana fantany ao anaty baiboly ny olona rehetrarehetra ve afaka mahatakatra amin'ny fahamarinana entina ao anatin'ny baiboly amin'ny tenin'Andriamanitra sa misy olona mety hanana ny fanomezam-pahasoavana manokana amin'izay raha samy teny mantsy amaky amin'ny baiboly amaky ianao amaky ny mpakasary sy ny teknisianina eto samy manana fandraisany azy dia samy anandratra amin'ny fahamarinana eritreretany tsy vao mahiteraka disadisa sy ady ve zay satria tsisy fepetra ve io hoe afaka mahafantana fahamarinana amin'ny baiboly daholo ve ny olona rehetra izay mandray ny baiboly sy mamaky azy afaka mahafantatra ny fahamarinana daholo zany ny olona rehetra izay manana baiboly satria ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe izay tariny fanin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ka raha tena zanak'Andriamanitra ny olona tokony hanana fanamamantatra dia ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra zay zany tenenako hoe aza miorina amin'ny fiangonana misy azy mihitsy ny olona na miorina amin'ny aram-piangonana na ny pasteur fa tokony miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny baiboly. Tapitra ihany koa fandarantsika fa lasalasa ny fotoana inona no teny amin'ny tinana sy afatra ho an'ny malagasy mikasika an'izay resadresaka izay. Ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy dia zao zany lazaiko hoe marina fa besaka no mivavaka isika ary noho ny avy amin'ny fiaran'ny fanekeny misy eto zany mampiroborobo ny fiangonana rehetra satria izay fiangonana misokatra dia mandroso daholo fa zao tsy ampy fivavahantsika fa tokony tandrina didin'Andriamanitra isika ary sy vitan'izany fa vakio ny Exodus 7:20 vakio ny Hebreo fa sy hoe koa zavatra taloha ny testamenta taloha dia tsy inona fa ny testamenta taloha misy aloha ampiasaina zay vao mankany amin'ny filazantsara fa isika miazakazaka amin'ny filazantsara dia diso zany
ny fivavahantsika fa mila miverina amin'ny fivavahana marina dia manentana antsika rehetra mba hanjinika baiboly ary hivavaka marina amin'Andriamanitra. Tapitra ihany koa ny fandaharantsika amin'izao takariva izay sorana betsaka ianao Sœur Fabiola mitondra an'izay resadresaka izay inoana fa dia nahaliana antsika rehetra tany atokantrano tany ary tsy janony io fa dia mba hitarika antsika karokaroka ihany koa ny amin'izany zavatra rehetra nyresahana teto izany. Sorana be dia be ny teknisianina izay niarany salata amin'ny fandraisana sary sy ny feo mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Veloma tompoko.